Ako ny fiarovam-pirenena. Faly manolotra ny arahaba isika rehetra mpiain'ny radio Madagasikara ao anatin'ny fandarana ako ny fiarovam-pirenena ity indray androany ary asenatrany anaraka izany hatramin'ny farany. Ako ny fiarovam-pirenena, fandarana manokana ho an'ny ministeran'ny fiarovam-pirenena. Ako ny fiarovam-pirenena. Tamin'ny herintsika dia nilazalaza inona avy ny masitsivana afana mandray olona iray hanompo firenena, ny toetra natakina amin'izy ireny ka ny lehibe ny tamazorindreo tafika ny General Saivilalany no niresadresaka tamintsika momba izany. Anio kosa isika dia mifameno amin'izay ny resantsika fa ny eo anivon'ny fitaliana ny fanompo-pirenena sy ny fiandry no hitondra fanazavana satria miainga avainy ny mahatonga olona iray voantso ambany fanivo. Fa mialohan'izay dia mbola ao anatin'ny fotoam-pitsarana miaramila isika amin'izao efa mandeha ny any amin'ny faritra nanomboka ny faharoambiroapolo ny volana aogositra teo fa nisy tetiandro efa voafaritra isika ny distrika tsirairay avy anatanterana izany. Tsy hivina fa misy toerana valo sy telonjato no anaovan'ny fotoam-pitsarana miaramila maneran'ny Madagasikara. Ny lehibe ny fitaliana ny fanompo-pirenena sy ny fiandry ny General Solonirina Roger no hitantara amintsika ny fahavitriny ny zatovo lasa tovovavy feno 20 taona hatramin'ny 30 taona manefa ny adidin'izy ireo amin'izany. Anatin'ny fotoam-pitsarana miaramila tsika izao ary nanomboka tamin'ny alatsinainy faharoambiroapolo ny volana aogositra teo ny tany amin'ny faritra rehetra manerana Madagasikara. Marihana zany fa valo sy telonjato no ataontsika hoe toerana anaovana an'izay fotoam-pitsarana miaramila izay. Manerana ny Madagasikara dia misy ny tetiandro izay efa mivoaka ary tokony hijerena izay tsika rehetra olom-pirenena rehetra amin'ny daty viana na andro inona no anaovana izay fotoam-pitsarana miaramila izay eo amin'ny distrika misy anareo tsirairay avy. Raha mikasika ny ataontsika ny fahavitriana zany dia ny hoe ny teto Antananarivo renivohitra moa zany dia teo amin'ny 3 alina sy 3 hetsy mahery no niatrika izay tamin'ny ataontsika volana Jolay. Dia miverina eto Antananarivo renivohitra no mamarana azy izay eto dia teneniko ireo rehetra izay tsy navita rehetra tany amin'ny nivon'ny distrika rehetra manerana Madagasikara afaka mbola miatrika n'ilay fotoana farany manomboka ny 10 ny volana oktobra ka hatramin'ny 9 ny volana oktobra eo amin'ny kianjan'ny Betongolo. Raha mikasika ny fahavitrian'ny olona ny tamin'ity taona ity zany dia niara-niasa izay tamin'ny eo anivon'ny sampatarahan'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka zany dia maro ireo toerana zany anaovanay fotoam-pitsarana miaramila dia avy hatrany dia misy ny ataontsika hoe toerana ahafahandreo olona manao ny vaksiny na dosy voalohany na dosy faharoa ary misy zany ny manao ny dosy boost zany zay ataontsika hoe atao isaky reny toerana ireny. Raha mandray ohatra tsika zao tao Mahajanga dia 170 no nanao ny Pfizer, 730 ny Janssen ary nisy boost 3 zay zany ny tao Mahajanga Tapitanana. Anatin'izay ihany koa ny tao Antsirabe, ny tany Toamasina sy ny faritra sasany dia nisy ny fotoana nampiarahana zany ny fotoam-pitsarana miaramila sy ny nanaovana ny vaksiny. Raha ny fahavitrian'ny olona dia navitrika ny olona hiatrika izay fitsarana miaramila izay satria ny antony mazava ho azy fa izay tsy mavita izay fitsarana miaramila izay dia tsy afaka hisitraka na angataka mihitsy ny atao hoe certificat de position militaire izay ilaina anaovana passeport, ilaina ao anatin'ny recrutement samihafa ary ilaina ihany koa hatrenao ny fanadina mpanjakana. Azavaiko eto zao dia nisy ny olona avy any Beloa izay tsy tsara mazava ho azy nefa tafiditra ao anatin'ilay recrutement paramédicaux na ny ampianatra amin'ilay frama izay tafiditra tsy afaka omena mihitsy ny certificat na position militaire raha tsy mavita izay fotoam-pitsarana miaramila izay. Ary na miteneniny zareo efa mandeha fotoam-pitsarana miaramila ny amin'ny toerana misy anareo vonjeo zay vao mangataka an'izay. Eto zany dia mbola misintona ny saitsika rehetra na inona eritreretinareo atao rapitso dia tsy maintsy mila ny
certificat de position militaire nareo raha anao passeport hiatrika fanadinam-panjakana hiditra ho mpiasam-panjakana na any amin'ny sehatra ny tsy miankina dia mitady ny certificat de position militaire. Ny certificat de position militaire nefa tsy ho azonareo mihitsy rehefa tsy niatrika ny fitsarana miaramila ianareo raha 7 ka hatramin'ny 1 taona ianao. Inona kosa ny tsy maintsy atao rehefa maniry anao miaramila izay tsy aivina fa ninanivo ny fitalianany fanompo-pirenena sy ny fiandry no mandefa fiantsona rehefa mafeny fepetra fa kosa entitra amin'ny fanaovana masitsivana satria tsy izay rehetra anao fangatana dia ikena avokoa fa misy fepetra maro isivanana olona anompo firenena. Ny général Rassoulnirina Roger. Ny olona 7 taona ary latsaky ny 12 taona dia tsy maintsy na vita na niatrika ny fotoana fitsarana miaramila. Rehefa vita zay fotoana fitsarana miaramila na avy niatrika an'izay izy dia manao fangatahana soratanana n'ilay olona mangataka ny mba niantsona azy anao fanompo-pirenena na hiatrika ny eo ambany fanefa. Apetranao anatin'izay fangatahana zay ny mombamomba azy, ny toerana eritreretina na tiany anaovana zay fanompo-pirenena zay. Faharoa, ampiarahany amin'izay fangatahana soratanana zay dia ny dika mitovy ny karapanondrom-pireneny, dika mitovy ny tsarana azy, na io karatra maintso na io attestation de révision tsy maintsy manaraka azy. Ary ny farany zay lehibe indrindra dia ny enquête de moralité na ny fanadihadiana manokana zay ataon'ny bureau ny fiarovana eo amin'le toerana misy azy tsiraray avy. Tsy maintsy miatrika ny enquête de moralité na ny fanadihadiana manokana mikasiky any olona io zay ataon'ireo gendarme OPJ eny anivon'ny bureau ny fiarovana irery ihany. Bureau ny fiarovana ho iaho no manao an'izay enquête zay. Vita zay dia tonga eto ampiakarin'ireo bureau fiarovana manerana ny Madagasikara reo antota taratasy dia misy amin'izay ny atao hoe masitsivana eto anivon'ny fitaliana ny hoe ara-dalàna ve ireo taratasy zay nalefa teto aminay inona ny olana ao ve satria ao ny moralité na ny toetra sy ny ataontsika hoe ny mahafeno ny fepetra ve ireo olona tsiraray ireo avy dia alefana mivantana na atsona mivantana ireo olon'ireo anomezana ny baiko fiantsona ho eo ambany faneva pirenena na ny ordre d'appel na ny karatra mavo. Rehefa tonga izy eo anivon'ny vondrotafika tsiraray aby zay nazahoany ny baiko fiantsona ho eo ambany faneva dia any zany dia mbola misy zany natao hoe masitsivana vitsivitsy anatin'izay mahafeno ny fepetra ve sa tsy mahafeno ny fepetra io olona eo amin'ny alavana. Eo ihany koa ny ara-pahasalamana, fizahana ara-pahasalamana. Zay izy vao hanomboka ny fanazarantena eny anivon'ireny vondrotafika tsiraray avy. Ao anatin'ny 3 volana izy dia manao amin'izay le hoe fiofanana fototra ara-miaramila na feta. Vita zay fiofanana fototra ara-miaramila ireo rehetra zay nafeno ny fepetra ary landy hanohy ny asa amin'ny fanompo-pirenena azy dia aseho ambany faneva. Rehefa vita ny fanehoana azy ireo eo ambany faneva dia alefan'ireo vondrotafika tsiraray avy eto anivon'ny fitaliana na ny DCMGR ny mombamomba an'ireo olon'ireo hanokafana aloha voalohany indrindra ny boky kasika an'izy ireo na ny atao fiche de situation militaire, hanokafana ny boky manokana ho an'ny tsiraray na ny livret individuel, hanokafana ihany koa ny fiche individuel ho an'ireo miaramila reo zay tafiditra, ary indrindraindrindra hanomezana azy ny markisa na matricule ao anatin'ireo antota taratasy zay sokafanay eto anivon'ny fitaliana, ao mombamomba ny olony, ny taona, ny anarany sy ny ray aman-dreniny sy ny mari-pahaizany. Rehefa tonga ny fotoana zany ka voantso izy rehefa navita ny fanompo-pirenena na ao amin'le rangagement dia alefan'ny avy ao amin'ny état-major nyreo tafika eto aminay ny listy ny olona eritreretina zareo fa tokony ho atsona na azo n'izay rangagement zay. Anjaranay rehefa avy eo ny mampitovy ny taratasy miainga avy any amin'ireo état-major sy ny voasoratra atao aminay eto dia miteny fa maro ireo tratra satria na ny antony rehefa efa niala teto amin'ny
avy nanao fanoko-pirenena reo dia misy mbola manova ny taona na manao jugement tratra zany rehetra zany dia tsy afaka nazo kely izay taona nidiranao tamy voalohany nanaovanao fanoko-pirenena izay no taona entinao manao ny rengagement na ny rappel au rengagement izay taon'ireo état-major no tafika tapitra ny fiarantsika androany dia manome fotoanantsika indray amin'ny herinan'io elo moto ako ny fiarovam-pirenena fandarana manokana ho an'ny ministerany fiarovam-pirenena ako ny fiarovam-pirenena